by Mr Gigi. Atampoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salama tsiro ny folozato ekeny folo. Tiana, ohatran'ny efa ela ihany ndriny teo amin'io pejy io no ny masondriny no mipetraka. Io foana, tsy mbola niodina mihitsy ilay kahie fa mianatra indry ity sa manao inona? Mandinika ny fiainana ary mamoa. Mandinika ny fiainana ny zanako. Inona zany izao ny dinihandry eo? Ka mba mieritreritra hoe fa maninona ty marina ty ny ihany no marina fa tsy marina ny olon-kafa ny marina. Ary tena fandinihana filozofika lalina be mihitsy tokoa izany zavatra saindry izany a. Fa maninona ty marina ty ny antsoina hoe marina dia re mety tsy marina. Ka misy ny antsoina hoe fahamarinana e. Ary mamoa zany mino ny zavatra rehetra voasoratra ao amin'ny baiboly, mino hoe marina amin'ny baiboly. Tena mino tanteraka. Dia mamoa koa zany mino hoe rehefa nasiany Jesosy fotaka amin'ny mason'ilay olona dia nahiratra izy. Tena mino Dia mino koa zany mamoa hoe Jesosy nandeha tany ambony rano. Voasoratra ao anaty filazantsara mihitsy izany. Ary mamoa ty ohatrany hoe tsy nahazo doktora zany a. Jaina, anga miankina amin'ny diplôma zany fa tonga dia mino satria izay ny ao anaty baiboly. Fa nareo hoe tsy nianatra fizika tany am-pianarana e? Tena nianatra ka, na dia hoe tsy tena hoe nahay fizika be ary nianatra. Fa hoana? Ka ny fizika ne milaza so mantsara fa tsy possible mihitsy zany hoe olona mandeha eny ambony rano zany e. Tsy afaka mihitsy zany raha lalaka. Azoko tsara. Fa zahay le mahandriamanitra ny Andriamanitra tsika. Matsiro ange ty Jesosy ty dia le tenin'Andriamanitra io fahamarinana daholo ny ao anatiny io. Marina io. Ka le baiboly koa ne tokony atao azoro e. Inona ty azoro? Tokony anaraka ny toetrandro e. Tokony anaraka ny toetrandro amin'izao fa efa zavatra taloha be manko io dia tokony hovaina kely. Ny baiboly mety hatrany. Io mandrakizay mihitsy io mety hatrany. Zany ny mahafa kely ny Andriamanitsika. Tsy misy lany andro mihitsy io Ka zare zao ny any an-dafy efa lasa tsy manina tso zao le lasy lehilahy mivady any an-dafy zao dia. Dia hoe mety ambomboarina kely Ambomboarina kely ka tokony anaraka lamaody amin'izao zao ny baiboliko. Tsy izay mihitsy ka. Tsy dia tsy tokoa. Ny fitsipika ao anaty baiboly mijanona trano marina. Jaina, misy tenin'Andriamanitra tsara salama. Andao alaina mihitsy ilay baiboly. Marina io baiboly io, fahamarinana daholo io. Ienoy tsara ange Salamo 7:100, 9:100. Ao le tenin'Andriamanitra. Vaky io kely ange Amenaran'i Jesosy, fahamarinana no tontalikevitry ny teninao ary manindrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Indri ve zany? Fahamarinana tsy ny sasatsasany amin'ny tenin'Andriamanitra, ny totalikevitry ny tenin'Andriamanitra. Fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Mijanona mandrakizay io, tsy misy miova io fa marina. Hatramin'ny Genesisy, hatramin'ny Apokalipsy, hatramin'ny na million d'années aman'arivo taona sy aman'hetsy taona ary ny nandeha, mbola marina ihany le izy. Ahoana le tenin'Andriamanitra? Salamo 7:100, fahamarinana no totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Salamo 7:100. Voaraiko tsara izany mamoa. Aika tsy miankina amin'ny resaka fianarana na resaka zavatra eto amin'izao tontolo izao ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra fa ny tenin'Andriamanitra marina foana. Dia tsy miankina amin'ny maha siantifika hafa
fa tena hoe marina foana ny ten'Andriamanitra na amin'izao fotoana na taloha na mandrakizay. Zay mihitsy dia raina ny tompo fa voarainy janina ny raharaha. Voaraintsika koa ve Salamo 7:100 fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Fahamarinana no totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Salamo 7:100 fahamarinana ny totalikevitry ny teninao ary mandrakizay ny fitsipika ao marina rehetra. Umbai mitajiji. Ataoko ny raketako ny teninao mba tsy hanontako aminao. Salamo, tsiro